Vola be mitentina fito etsy roa tapitrisa ariary miaraka amin'ny plaque solaire sy radio carte enina ary telefônina maromaro miampy etam-barotra no voarobandalo tao anatin'ny ray mpimaso tamin'ny ropiantsena andehody tany amin'ny tanàna ny Ankazo Ambo commune ny Ambosisika district ny Ambatoboeny ny aliny fa 5 fony fa 4 ny volana Aogositra. Dalo maherin'ny 30 mitondra basimborona miisa 8 no nandroban'ireo olona ireo hoy ny fanazavany gendarmerie pirenena amin'ny alalan'ny komando ny groupe Mamboeny. Olona reo avy niatsena tena andeha tongotra. Raikitra moa ny fanjevona zany ny fanarandia dia ny reo olona reo zany miparitaka. Rehefa niparitaka zany reo olona notafina reo dia nahazo eo amin'ny 20 mahery zany le dahalo nataondreo otazy zany netindreo miaraka amindreo miaraka amile entana. Dia mazava ho azy moa zany ny mpanaradia olona mpanaradia miaraka amin'ny gendarme zany tsy maintsy somary miemotra mba iarovana an'le ain'olona efa ampelatanandreo satria mitondra basy. Dia rehefa afaka 10 km moa zany navelandreo le olona zay nataondreo otazy dia lasandreo. Raikitra moa ny fanarandia ny ankety zany mbola anatin'ny manao ankety amin'izao. Mitoy ny fanadiadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana momba ny tirara ity marina fa tsy nisy ny ainana fohy tamin'io fotoana io.